Fanabeazana kosa hiditra amin'ny telovolana farany amin'ny taom-pianarana ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny nosy telovolana hafatelo izay atrehana ny fanadina-panjakana samihafa fanadina-panjakana izay ho tanterahana ny volana Jolay mifanandrify amin'ny fifidianana fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny firenena ihany koa. Vola Ravavy Tsiriro Kotorson no mitaritra ny ambangovanim-baovao mahakasika an'izay. Anisan'ny mampiayay ny rehetra indrindra ny ray aman-dren'ny mpianatra ny fanakaikezany ny fanadina-panjakana amin'ny fotoana anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany izay voafaritra tanterahana ny 14 Jolay ho avy izao. Araka ny fandaharam-potoana efa nofaritan'ny Ministeran'ny Fampianarana dia ny 19 Jolay no anatosana ny fanadinana CEPE ary ny 20 Jolay kosa ny fanadinana BEPC. Hatreto aloha araka nambarany Mano Regis, Ministra Fanabeazam-pirenena, dia mbola voatazona ireo daty anatosana fanadina-panjakana ireo. Araka ny information azoko tamin'ny secrétaire général dia tsy dia tena mifanindry ilay izy. Fa raha ohatra ka mifanindry dia tsy maintsy mandeha disposition ny ministère mety manakisaka kely ny fanadinana satria ny élection moa zany prioritaire raha ohatra ka vita. Nambarany ministra ihany koa fa mizotra ara-dalàna ny fanomanana ny fanadina-panjakana. Io mizotra ara-dalàna daholo fa manana ny fanadinana mizotra ara-dalàna ny zavatra kely mbola fandevana hevitra fotsiny zao dia le reny vacation reny reny mampirenena reny ino tsy dia zay loatra araka malaza fa le pitsopitsina ao ministère sy le resaka hoe fampiasana ny volam-panjakana zany. Anisan'ny mitarika resabe amin'izao fotoan'izao ny fanesorana CFO Cisco maromaro, anisan'izany ny tao Soavinandriana Itasy ary ny tany Betioka Atsimo. Momby io raha io dia toy izao ny valiteny nentin'ny ministra ny fampianarana. Tsisy fanesorana chef Cisco sy draine marobe zany. Ny zavatra tsara ho fantatrareo dia misy 114 chef Cisco eto Madagasikara tsy mbola ampiatrasaka zany akory ny soloko misy 22 draine ary amindreo misy moa milaza hoe UNDDisation. Angambany amindreo draine reo dia tsy ampy 10 ny UNDD zany hoe fa tsy hoe izy tao no tereko UNDD fa efa UNDD izy satria izy manana le compétence dia nampidiriny. Sahala amin'izay koa hoe chef Cisco be da be amindreo tsy UNDD zany za tsy manery zay no maha hoe UNDD démocratie. Fa za kosa tsy misakana raha ohatra ka hitan'ny olona fa hoe masintona ny zavatra atao. Raha ohatra ka hoe masintona ny zareo ny foto-kevitra joroan'ny UNDD, masintona ny zareo ny foto-kevitra ny fomba fiasan'ny UNDD, za kosa tsy laza aza miditra ty ianareo. Tsisy angamba olona manao an'izany. Nambaran'ny ministra moa fa ny fanesorana raha misy antony politika dia noho ny fahitan'ny ministra fampianarana fa manao politika be loatra ilay CFO Cisco na draine ka mitarika tsy fanatanterahana ny asan'izy ireo ara-dalàna.